misaotranao jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity manona ny fahasoavan'ny tompam-pinoany koa izay manaraka tsy tapaka ny fianaran'ny ten'Andriamanitra eto. Lohan'dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrisiny tanitro mbola ve-pisaoranao izay ny amin'ny fotoana manokana izay omenao anain'io ngataka aminao izay mba ampitomboanao hatrany ny fahatokisanay ny teninao ary ahatsapa ihany koa ny fiasany izany amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny valim-pitsarana. Tamin'ny fomba ahoana no nanaovan'ireo mpitondra fivavahana maromaro tsiraisana sy ny soatoavana sy ny finoana tao anatin'ny faharomotany maika anamelika an'i Jesosy. Amin'ny fomba ahoana no mahatafalatsaka antsika hanao zavatra tahaka an'izany koa amin'izao fotoana izao. Izany ny fanontaniana mipetraka. Nambaran'ireo mpitondra fivavahana tamin'ny Pilato ihany no ny farany tena fikasana-izy ireo. Niriny manko ny hanombohana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana no ny fanambarany maha-Andriamanitra azy. Natahotra ny famaizan'Andriamanitra Pilato raha toka zanak'Andriamanitra marina Jesosy. Fomba fisainana nanjaka tamin'izany mantsy ny fahafahan'ireo Andriamanitra maka endrik'olombelona. Ny tombony tahotra tao anatin'ilay governora ka niditra tao anaty rova izy. Izany no manokatra ny fizarana fahenina ao anatin'ny tantara. Nampitebiteby ny Pilato ny fahalalana ny fiavian'i Kristy avy eto tany sa avy any an-danitra. Tsy namalain'izany Jesosy. Nasehony avy eo ny fahefanana ananany izay nahafahany manafaka ny Kristy. Nambaran'i Jesosy mazava fa izy fa tsy Pilato no manana ny fahefana amin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Nipakatrany amin'ny naty aty-fanahin'i Pilato ny tenin'i Jesosy farany ka mainka nampitombony ny ezaka mba hanafahana an'ilay mpifantotra. Izany no manokatra ny fizarana fahafito sy ny fizarana farany amin'ity ampahan-tantara ity. Niverina teo amin'ny vahoaka Pilato teo no nanendreny vahoaka ny tebokaray izay nampalemy azy ny tsy fahatokiny amin'ny amperora. Nijikina ireo Jiosy nanambara fa nanohitra ny Kaisary Jesosy, nampitombo ny teboteby amin'ny Pilato izany. Natahotra izy andrao ampidozany toerana ara-politika misy azy ny fiarovany an'ity lehilahy izay mitonona ho mpanjaka ity. Nentin'ny Pilato nakeo amin'ny vahoaka Jesosy ary nipetraka teo amin'ny seza fitsarana izy. No ny farany dia naneho ny safidy mazava ireo mpisorona, tsy te hanana mpanjaka hafa ankoatra ny Kaisary izy ireo. Tamin'ny ora fahenina tany ho any, izany hoe eo amin'ny 12 atoandro izany, no napetrahan'ny Pilato teo amin'ny seza fitsarana sy namoahany ny valim-pitsarana. Tokony ho nitsahatra tamin'ny asany ny olona tamin'izany, manaisotra ny masirasira tsy ho an-tranony ary manomana ny sakafon'ny Pasika.
dia zany anefa nataon'izy ireo fa niantsoantso ny anomboana an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy heviny ny fanambarana farany nataon'ny ireo mpisorony ireo ilay manao hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izay ozy izy. Nambaran'izy ireo fa mpanjaka ny Andriamanitra kanefa nandazy ampahabe maso izy ireo. Rehefa nilaza Pilato hoe indro mpanjakanareo dia nanome fotoana fanararoatra farany anekeny jiosy ny mahampanjaka an' Jesosy izy na dia tsy fanahinina azy zany. Nataon'ireo mpitarika jiosy tsinotsinona ireo taonjato maro ny andrasana an'izao fotoana izao indrindra ka nasehony miariary ny fandavany an' Jesosy tamin'ny nidikinany hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izay. Vanim-potoana mampalahelo tokoa ireny vanim-potoana ireny izay ilay mpanjaka tiantsika nefa no lavintsika ary aleontsika naka mpanjaka ny tany izay feno fahadisoana ary ny fidin'ny Barabasa ihany koa izay tena hoe mpamono olona sy jiolahy irin-drirany teo amin'ny tontolo misy azy. Ao anatin'izany ihany koa dia tokony atahotra isika amin'ny safidy izay horaisintsika isan'andro satria manana safidy roa lehibe isika isan'andro dia ny hoe hifidy an'i Jesosy ve sa hifidy an'ny mpanjakan'izao tany izao. Iriko dia hanana safidy tsara manjakariva isika dia nisy fidy an'i Jesosy. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misotro anao izay ny amin'ny izany teninao izany ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina hanana safidy tsara dia ny fisafidinana ianao satria ianao rerinao Andriamanitra izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.